vary 3 gony, farinina 2 gony, siramamy 2 gony ary ireo versement rehetra nandritra ny iray andro. Ireo lasan'ireo jolahy miisa 5 nandritra ny fanafiny izay nataon'izy ireo tao amin'ny atoeram-pivarotana iray eto Tsaramaandroso ambony ny maraina teo. Lasa daholo ny entana lafarina, siramamy, menaka sy entambadinika teo. Sy vola keokely koa lasa Sisy mipetraka ve, sisy matory ve ato? Sisy matory ety, zay jusqu'à bien sisy matory. Dia iza nahita le izy? Sécurité bazar mety nahita le izy matory izy nyambo teo angamba le olona tsy azo vonona le olona teo. Tsy haiko na sécurité bazar izy na ahoana. Tokony tamin'ny 3 ora maraina dia tonga teo amin'ity toeram-pivarotana enta-madinika ity ireo 5 lahy ireo, ny rongo basy, antsibe ary barapince. Avy hatrany dia namany varavarana ka naka ny entany izay voalaza teo aloha. Nisy mpiambina nahita izao alatra izao, asaingina ambanan'izy ireo tamin'ny basy aka tsy afaka namaly araka ny fanampim-baovao azo. Izay marina, afa tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana, dia tsy hita teo io mpiambina io. Efa tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny fotoana nisehon'ny fanafiana, asainga efa lasa ireo olon-dratsy, aka mitohy araka izany ny fanadihadiana.